anareo rehetra ny riavana ny fahafen'ny fanahy masina ary hitarika anareo ny fanahin'ny tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay andraisantsika hafatra amin'ity anio ity arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny mpaminany Isaia toko 17 ny andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny fahasivy no andraisantsika ny hafatra mba hahafahantsika maharaka tsara ny amin'ny hafatra izay omeny tompo dia ndeha misy tia kely omena ho antsika manoloana izao perikopa izao. Iaza izay voalaza eto amin'izao perikopa izao dia mpanjaka ny Joda. Mpanjaka izay nanjaka tamin'ny taonjato fahavalo mialohan'i Jesosy Kristy. Izany hoe efa ao anatin'ny fivakisana horoa ny fanjakana tao Israely. Ny tany avaratra natao hoe fanjakana Israely izay notarian'ny peka ary ny tao atsimo kosa nanana ny anarana hoe fanjakana Joda izay nitariany aza. Reny vohitry ny tao Israely ny Samaria ary reny vohitry ny tao Joda kosa i Jerosalema. Tao anatin'izany vanim-potoana izay nisy zany dia nanana ny tanjany ny firenena Asiria. Fa nanana ny tanjany ihany koa ny firenena Siria. Ka manoloana ny tanjaky ny Asiria dia nanana paikady ny Siria hanafika any Joda mba hivondrona ao aminy ka hahatonga azy afaka hiatrika ny Asiria. Ary ao anatin'izay fifandonana anankiroa izay iombonan'ny Israely sy Siria hifandona amin'ny Joda izay no eto amin'izao perikopa izao. Ary ao anatin'izany hoe ady izay hatreny Joda manoloana ny Siria sy Israely zay no hampahirezan'Andriamanitra ny vahoakany. Mampahery ny vahoakany Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia. Satria goavana ireto fahavalo izay hatreny vahoakan'Andriamanitra ireto. Manoloana izany indrindra dia manakambara ny tompo. Eny, na dia ao anatin'ny vahoakan'Andriamanitra ihany aza ny Israely kanefa tonga hanafika ny Joda dia manakambara Andriamanitra ao anatin'izany. Koa ny fampahirezana izay hoentin'ny Isaia ho an'ny vahoaka tao Joda izay no andeha andraisantsika afatra amin'ny tian'io ity ka andeha omena aloha hevitra hoe miady ho an'ny mpino miroso amin'ny finoana masina Andriamanitra. Miady ho an'ny mpino miroso amin'ny finoana masina Andriamanitra koa tsarovy fa miadrika ady mandrakariva ny mpino. Miady ho an'ny mpino miroso amin'ny finoana masina Andriamanitra koa tsarovy fa miadrika ady mandrakariva ny mpino. Eo amin'ny andinin'ny voalohany hatreo amin'ny andinin'ny fahaenina no ahitantsika izany. Eto dia ambaran'ny soratra masina fa tonga hanafika ny Joda i Siria sy Israely. Izany hoe fanjakana roa no nikambana hanafika ny Joda. Tsara ho fantatsika riavana fa fanjakana iray teo aloha ny fanjakana Joda sy ny fanjakana Israely. Saingy tafasaraka noho ny fiadiam-panjakana nisy tao aminy. Noho izany riavana dia izao. Fanjakana iray no nivaky roa ary ny ampy firenena anankiray anampy ny firenena iray. Fanjakana anankiroa goavana no tonga hifanandrina amin'ny vahoaka tao Joda. Noho izany tonga nanana tahotra, tonga nanana ovitra ny vahoaka tao Joda. Hoy mantsy ny soratra masina eo amin'ny andininy faharoa manao hoe
dia nambara tamin'ny tarianaki Davida hoe injao ny Sirianina efa mitoby any Efraima ary nirondrona ny fony sy ny fony vahoakany toy ny firondronany hazo any an'ala raha sy ny rivotra. Laza amintsika sandriavana fa rehefa nahare ireto vahoaka tao Joda ireto fa tonga ao Israely ny Siria hanafika azy ireo dia tonga nanana tahotra sy ovitra izy manoloana izany. Izao any fariavana na dia niaina tao anatin'ny tahotra sy ny ovitra ary ireto vahoakany Joda ireto dia tsy mijery fotsiny Andriamanitra. Manan-kambaran'Andriamanitra eo anatrehan'izany. Ambaran'ny soratra masina manoloana izany ny afatra izay omeny raha miady ady sarotra ny vahoakany. Eo amin'ny andininy 7 no ahitantsika, eo amin'ny andininy 7 sy ny andininy 4 no ahitantsika izany. Hoy ny soratra masina hoe ary hoy Jehova tamin'ny Isaia mivoay anao Sisera Jasoba zanakao hitsena ny azy eo amin'ny faran'ny lakan-drano amin'ny kamory ambony eo amin'ny lalambe mankany amin'ny sahany mpamotsy lamba ka lazao aminy hoe mitandrema ka aza taitaitra foana aza matahotra ary aoka tsy ho ketraka ny fonao. Izany teny izany riavana no entiny mpaminany Isaia hampaherezana ny vahoakany Joda raha tsoka hiatrika ny fahavalo izy ireo. Mitandrema ka aza matahotra ary aoka tsy ho ketraka ny fonao. Ny teny hoe mitandrema ka aza taitaitra foana izao riavana eo anatrehany ady izay atrehana ny amin'ny fahavalo dia takiana hatrany ny fahatoniana. Fahamelona ao anatin'ny fahatoniana tanteraka izany hoe tsy ny zava-mitranga sy ny zava-misy no mibaiko ny atao fa ny tokony atao manoloana ny zava-misy sy ny zava-mitranga no tanterahina. Tsy ny zava-mitranga sy ny zava-misy no mibaiko ny atao fa ny tokony atao manoloana ny zava-misy sy ny zava-mitranga no tanterahina. Ito riavana dia manome afatra vaventy ho an'ny vahoaka tao Joda Andriamanitra nampitondrany tamin'ny alalan'ny mpaminany Isaia zany mba hahatonga ireto vahoakany Joda ireto hanana fahasahiana hiatrika ny fahavalo. Ary ao anatin'izany indrindra no anomezan'Andriamanitra ny amin'izay paikady hiatrehany izy ireo ny fahavalo. Isika ihany koa riavana no hitenen'Andriamanitra amin'ity iany ity mba tsy ny zava-misy sy ny zava-mitranga eo amin'ny fiainantsika no hibaiko atsika fa kosa ny amin'izay tokony ataontsika manoloana ny ten'Andriamanitra mba hahafahantsika miatrika io zava-misy io. Miantso asy anao ny tompo amin'ity iany ity mba hanana fahatoniana isika manoloana ny zava-misy sy zava-mitranga eo amin'ny fiainantsika. Fa eto amin'izao ten'Andriamanitra ihany koa riavana dia arosi ny soratra masina ety ihany koa ny hoe aza matahotra ary aoka tsy ho ketraka ny fonao manoloana ny ady izay hatreny. Takiana amin'ny mpino ny fiainana ny fanantenana ny herin'Andriamanitra mba hiditra ny tsehatra amin'ny ady izay hatrena. Izany hoe tsy ny herin'ny tena no hianteherana amin'ny fiatrehana ny fahavalo fa ny herin'Andriamanitra no andraindraina hiasa ao anatin'izany. Eto riavana raha zohina foiny amin'izao trangan-javatra izao dia azo lazaina fa tsy ahatohitra ny Siria sy ny Israely ny Joda kanefa miantso ny vahoakan'Andriamanitra i Joda, miantso ny vahoakan'Andriamanitra ao Joda ny mpaminany Isaia mba tsy hiantehitra ny amin'ny zavatra izay tazany fa kosa hiantehitra ary hiandrandra ny asan'Andriamanitra mba hahafahany izy ireo miatrika ny fahavalo.
ry ava-malala rehetra ao amin'ny tombo, mandritry ny androm-piainantsika mantsolo, tsarovy fa miatrika ady hatrany isika fa izao anefa tsy irery isika miatrika izany fa miaraka amintsika hatrany Andriamanitra. Tandremo azy fa ny fahatsiarovantena ho kely hery manoloana ny fahavalo sy ny fisalasalana ny amin'ny herin'Andriamanitra no mamotika antsika manoloana ny fahavalontsika. Tandremo ihany koa ry havana fa mety ho fahavalo avy any velany tahaka ny Siria no mamotika antsika, kanefa ihany koa mety ho fahavalo avy ao anaty tahaka ny Israely. Koa mamonoana tena miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona merina miady izay arapany. Aoka ho melo hatrany isika mandritry ny androm-piainantsika mantsoa. Izay no afatra voalohany izay omeny tompo antsika. Fa ny afatra fara kosa dia izao: tsarovy fa miady ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra hatrany Andriamanitra. Tsarovy fa miady ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra hatrany Andriamanitra. Eo amin'ny 7 hatreo amin'ny 7 no ahitantsika izany. Eo amin'ny 9 ry havana no anehoan'ny soratra masina ny amin'ny fikasan'ny Siria sy Israely ny amin'izay atsao manoloana ny firenena tao Juda. Hoy ny soratra masina eo amin'ny 9 hoe: andeha isika hananika any Joda ka hamparaiky tahotra azy ary hanafaka azy, ho antsika ka hanangana ny zanaky Tsabeala ho mpanjaka ao afony. Ito amin'izao andiny soratra masina izao ry havana dia asian'ny soratra masina mazava tsara fa nanam-pikasana hamotika sy handringana ny fanjakana tao Joda, ny Siria sy ny Israely. Fa eo anatrehan'izany fikasana izany anefa ry havana izao miditra antsehatra Andriamanitra. Eo amin'ny 7 no ahitantsika izany. Hoy soratra masina eo amin'ny 7 manao hoe: dia izao no lazain'i Jehovah Tsompo, tsy ho tanteraka izany ary tsy hisy izany. Andriamanitra ry havana no miteny eto anatrehan'ny vahoaka ny Joda, tsy ho tanteraka izany ary tsy hisy izany. Asongadiny tenin'Andriamanitra eto fa miditra antsehatra Andriamanitra manoloana ny ady hatrehan'ny mpanompony ary mampandamoka ny teti-dratsy ny fahavalo rehetra Andriamanitra. Izany ry havana no fidiran'Andriamanitra antsehatra eo amin'ny fiainan'ny mpanompony. Rehefa manaiky ny hino an'Andriamanitra isika dia hiditra antsehatra ihany koa eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Tahaka ny fampanantenana izay nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany Isaia, fa tsy ho tanteraka ny faharesen'ny Joda manoloana ny Siria sy Israely raha toa ka mino izy ireo. Ry amin'ny 7 no ahitantsika izany. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe: raha tsy mety mino ianareo dia tsy ho tafatoetra. To milaza izany ry havana fa hisitraka io teny izay nambaran'i Isaia io ianareo raha toa ka mino, fa kosa raha tsy mino ianareo dia tsy ho tafatoetra. Izany hoe raha manaiky ny hino izany tenin'ny mpaminany Isaia izany ny vahoaka tao Joda dia tsy ho resy mihintsy izy ireo, fa kosa raha tsy mino ny amin'izany tenin'ny mpaminany Isaia izany izy ireo dia tsy ho tafatoetra. Mazava ry havana ny afatra izay tian'Andriamanitra izay omenantsika amin'ny tiany io ty. Miantso antsika ny Tompo mba hahatonga antsika hino ny tenin'Andriamanitra. Fa raha mino ny tenin'Andriamanitra isika dia tsarovy fa hisitraka ny amin'ny asa-pamonjen'Andriamanitra. Fa indrindra ihany koa ry havana
eo amin'ny oandiny ny fahavalo eto amin'izao soratra masina izao dia sehony Andriamanitra fa hiditra antsehitra Andriamanitra ary amontsana tanteraka ny fahavalo. Io mantsy ny andinin-tsoratra masina eo amin'ny andinin'ny fahavalo hoe fandroan'ny Siria dia Damaskosy ary lohan'ny Damaskosy dia Rezina ary ao anatin'ny 580 taona dia horava Efraima ka tsy hovoniko firenena intsony. Asehon'Andriamanitra mazava tsara eto fa rehefa hiditra antsehitra Andriamanitra dia izao ho foana ny firenena izay mikasa hanafika azy. Ary mazava ry avany amin'ny hitantsika ao amin'ny tantaran'ny soratra masina fa fotoana fohy taoriana ny amin'izao andinin-tsoratra masina izao dia hita fa rava ny fanjakana varatra. Toa manome hero antsika zany amin'ny ity an'io ity fa rehefa mino an'Andriamanitra isika dia tanterahin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ny famonjenantsika. Isika ihany koa ry havana no antsoin'Andriamanitra amin'ity an'io ity. Antsoin'Andriamanitra izaho sy anao mba hiantoraka ao amin'Andriamanitra ary indrindra. Hino ny teniny izay efa nolazaina. Ry hava-malala rehetra ao amin'ny tompo, tsarovy fa ny fisitrahana ny asa-pamonjena dia miankina amin'ny finoana irery ihany. Koa mino sy matoky ny tenin'Andriamanitra dia ho tafatoetra sy hivoaka ho mpandresy manoloana ny ady hatrehina isika. Isika ry havana hitodika ao amin'ilay tanjapa nanana zanaka tsy salama mba hahafahantsika mahatakatra ny amin'ny fiainana ny finoana. Jereo anefa rehefa tojo tsy fahasalamana ny zanaka ity tandapa ity dia nitady vahaolana izy hahafahana mitsabo ity zanany. Saingy sao anefa ry havana ny tombo hatrany ny aretin'ilay zanany. Fa rehefa nare anefa ity tandapa ity ny amin'ny fahatongavan'i Jesosy taokana indro nanao izay fomba rehetra izy ahafahany miaona amin'i Jesosy. Fa izao anefa ry havana ny finoana izay tao anatin'ity tandapa ity dia izao tsy afaka hisitraka ny asa-pamonjena ny zanany raha tsy tonga any amin'ny zanany i Jesosy Kristy. Manoloana izany dia mampiakatra na hoe mampisondritra ny finoana ilay tandapa i Jesosy. Ka hoy Jesosy taminy, tsy ny fakanesako aminy no mahasitrana ny zanakao fa ny finoanao. Ka hoy Jesosy hoe mandehana mody sitrana ny zanakao. Rehefa nilaza izany Jesosy avy hatrany dia nandeha ilay tanjapa ka nody. Izany ry havana no finoana tian'Andriamanitra mba hiainantsika ihany koa. Rehefa miteny amiko sy aminao Andriamanitra dia aoka. Avy hatrany dia hanaiky isika mba hahatonga antsika afaka hisitraka ny asa-pamonjena. Feny ary havana dia izao. Mirsoa amin'ny finoana masina toy n'ilay nataon'ilay tandapa. Nino an Jesosy Kristy sy ny teny. Aoka hamaka tsara ao amin'ny tenin' Jesosy Kristy ny finoantsika. Miorena tsara ary aoka ho tafatoetra amin'ny finoanan'i Jesosy isika. Ho an'Andriamanitra ireny voninahitra. Amen.